Manoloana savorivory ara-politika nateraky ny olana teo amin'ny lisam-pifidianana dia mangataka ny hanaovana fanadihadiana lalina momba ireo laharan-kara-panondro mitovy ny hetsika roy. Raha efa izany dia tokony ho saziana araky ny famaizana mifandrify aminy izay tompona andraikitra foditry ny olana. Nanambara ihany koa ny hetsika roy fa mila hapetraka ny komite litonta ahitana ny fiarahamonim-pirenena, ny firehana politika eo anivon'ny fitondrana ary ireo vondron'ny mpanohitra. Ity komite ity no ikaroka vahaolana ahafahana mametraka fifidianana madio sy eken'ny rehetra. Araka ny taritra navoakan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny 12 Martsa dia miisa 13 ireo mpandeha arahi-maso eny amin'ny hopitaly anosiala, 420 kosa ireo olona arahi-maso eny Mahamasina. Manampy ireo dia misy mpandeha 4 arahina maso any an-tranony. Mitotaly 270 araka izany ireo olona arahi-maso mahakasika ity aretina coronavirus ity. Manamafy hatreto ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka fa tsy mbola nahitana tranga COVID-19 voamarina eto Madagasikara. Araky ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena dia tsy handosara ny mpisoratana anarana intsony ireo ray aman-dreny hampiditra ny zanany hianatra eny amin'ny sekolim-panjakana rehetra, EPP, CEG ary lycée. Izany dia manomboka amin'ny taom-pianarana ho avy io. Raisin'ny fanjakana an-tanana izany fandaniana izany, hoy ny filohandry Rajoelina. Androany teny Mahamasina. Ny tanjona dia hanamaivanana ny fandanian'ny ray aman-dreny ary koa mba hahafahan'ny ankizy malagasy rehetra mandeha an-tsekoly.